iny ariavana amin'ny fofeny fifaliana no mba ionako amintsika ary arabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoanan'io mahafinaritra be ity hiditra amin'ny volana septambra tsika ary dia misy loha hevitra faran'izay ngeza be mandritry ny 7 herinandro tsy ndreko tsara 7 herinandro zany hoe ty septambra ty ary amin'ity volana oktobra ty loha hevitra hoe tsy maintsy mahomby tsy maintsy mahomby ary tsy maintsy mahomby ny tena kendrena dia ny hoe isavatra be dabe tsy maintsy miova tanteraka eo amin'ny fiainanao misy amintsika miezaka mafy nefa tsy mety tafavoaka mihitsy misy amintsika indray manana fanirina goavana nefa tsy mety tanteraka mihitsy misy amintsika indray manangana dia avy eo rava ary misy indray efa tafavoaka kely efa mba mandeha kely fa tsy lasa lavitra ary dia misy amintsika manana ny zavatra rehetrarehetra fa sady tsy miadana ny sambatra misy amintsika mitsabo nefa tsy mety sitrana inona ny olana inona ny olana inona ny olana misy olana ao matotsy mahombytsika ary misy antony ao matotsy mahombytsika amin'ity indray mandeha ity zany dia mampiavaka n'ity séminaire ity dia zao tsy hampianatra antsika vahaolana fotsiny tsy hoe tia ny vahaolana nandao ivavahatra nandao délivrena tsy zay hojerena mihitsy inona ny olana ary inona ny fototry ny olana fa raha vao tsy hitatsika ny fototry ny olana dia miverimberina foana ny problème verimberina foana ny problème verimberina foana ny problème ary dia hitatsika zany fa misy olana miverimberina ny fiainantsika verimberina ny olana satria nahoana tsy hitany mifotony mihitsy ilay problème ka ao anatin'ny 7 sabotsy eto amin'ny télé dia anatra mihitsy tsika ny tsara ianao raha manana cahier stylo mihitsy mba andraisanao noty hojerena hoe aiza ny fototry ny tsy fahombiazana aiza mihitsy ny tena misy ny olana mahatonga na dia mikaroka vahaolana ary ianao tsy misy vahaolana mihitsy miezaka ianao fa tsy tafavoaka mihitsy mahatonga efa tena loha hevitra ngiza be ka hotanterahana ny sabotsy faefatra ny volana septambra fa 1 ny volana septambra fa 20 ny volana septambra dia ny 15 ny volana septambra dia mitoy amin'ny 2 volana oktobra fa 9 ny volana oktobra no anatanterantsika izay 7 herinandro hitedavatsika mihitsy tsy vahaolana fotsiny ho fa hitedavatsika ny fototry ny olana mba tonga ny olana tsy hiverina tsony amin'ny fiainanao io tanterantsika izany manombo ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny Jerosalema Karobato ambany atsimony commune dia tanterantsika eto amin'ny temple de la foi bypass eo amin'ny rond-point Mbomanamboly eo anao manontany hoe izay ny temple de la foi vaonilo dia fa hitanao ary eto amin'ny 3 frères dia efa nambojanahary no atanterantsika ity séminaire goavana sy lehibe izay andraisantsika fahombiazana tena tsy maintsy mahomby ianao rehefa hitanao ny fototry ny olana ho tahin'Andriamanitra tsika